Nankalazaina ny sabotsy faharoa ny volana aprily teo kosa ny andron'ny zandary. Maro ireo hetsika notontosaina nentina nanamariana izay andron'ny zandary ankalazaina isaky ny faharoa ny volana aprily izay. No niraka tsy maintsy notontosaina tany Nosibe dia tsy nanatrika izany sekretera mpanjakana medidiny zandarmeriam-pirenena tamin'ny andron'ny fankalazana. Misy kosa ny afatra napetrany noho izay andron'ny zandary izay fanampanazavana. Ny zandary dia naman'ny vahoaka fa tsy fahavalony satria maninona mpiambina izy, gardien izy. Raha misy tsy fandriampahalemana zany azo antsona izy. Zay mahatonga ny saigy nandefa numéro azo antsona ny saiga, azo itarenana ny saiga, tovy amin'izany koa ireo rafitra rehetrarehetra isan'ambaratongany any amin'ny faritra sy ny faritany rehetrarehetra. Zay nametrahana an'le tamin'ny taona lasiny rehefa voatendry ny tenako dia tagna maro ny fandriampahalemana. Zay songaniko foana, teneniko foana ary tsy sasatra za maniry azy ny rana tamin'ny ramatoministra ny serasera sy ny kolotsaina satria izy ny tompony. Izy no namorona an'io tagna maro io fa mba nindramina taminy ary nangatahana lalana taminy mba ampiasainay amin'ny fandriampahalemana io satria zay no zava-dehibe. Misy biro-panjakana ratsiratsy anatin'ny tapakandro dia vita noho ny tagna maro. Ka maninona moa zay concept zay tsy hoentintsika ty amin'ny fandriampahalemana nanaiky izy ary efa mandely izy. Inona ny atao? Midiny eny an-toerana ny zandary, manao fitsidiam-paritra ny zandary, mitafa amin'ny vahoaka ny zandary, mamaha olana ny zandary fa tsy mitondra olana akory. Ka manafatra za eto ho an'izay mbola tsy resy lahatra satria mahay mitatitra ihany avy any amin'ny vahoaka satria numéro ko fantatry ny olona avadiky ny sasany fangalana vola le tagna maro ny fandriampahalemana. Tandremo fa lasa loza be zay ary tsy mandefitra mikasika an'izany ny saiga sy ny commande gendarmerie zay mitantana ny gendarmerie pirenena tamin'izao. Ararotina ny fankasitrahana ny mpiara-miasa rehetrarehetra satria betsaka ny vokatra azo fa mbola tsy ampy. Amporosina antsika zany hanao tsaratsara kokoa satria zay no mampitandro filaminana antsika, mijery antsika ny vahoaka, mahatoky antsika ny vahoaka ary ny velo rano voalohany izay napetraka amin'ny filoha repoblika dia fandriampahalemana sy filaminana. Matoa izy natao voalohany misy ny antony. Izy no miantoka ny fahatanterahany ireo le velo rano 20 ambiny izay voafaritry ny toe-karena sy ny ara-tsosialy.